Hoy Karl von Clausewitz, tsy hetsika ara-politika fotsiny ny ady, fa fitaovana ara-politika tena izy. Fitohizan'ny fifampirarahana ara-politika, fanatanterahana izany amin'ny fomba hafa. Izany hoe, ny ady dia fomba iray amin'ny fifampirarahana ara-politika, mampiavaka ny hery ara-tafika, mba hanatanterahana tanjona ara-politika. Ny ady dia ny fanohizana ny politika amin'ny fomba hafa, samy mikatsaka ny anitarana ny sy iarovana ireo faritany manan-karena ny rotota. Mifarana amin'ny fifampirarahana ny ady, manaiky fifandanjana vaovao ny mpandresy ny resy. Miarabasika rehetrarehetra ny tokatrano tsirairay avy ihany dia misaotra anao mbola mijanona eto amin'ny pejy Ako Info. Ity resaka ho resaka androany ity dia ialako sindiany ity fa ho vitsy ny hatakatra n'ity, ary tena ho vitsy fa ny olona malalatsaina, ny olona mifoa ara-panahy irery no hatakatra satria mety misy ny teny complotiste, théorie de complot, arak'izay eritreretinao. Dia izay eritreretinao eo fa ny foifisainana sy ny olona misaina toy ny robot na inconsciemment dia tsy hatakatra mihitsiny ity ranty ataoko an'io ity. Ny mpanara-baovao rehetra samy manana ny fijeriny sy zava-mitranga rehetra eto an-tany. Ny firenena matanjaka miady hanitatra ny taniny amin'ny fanasehoana ny herin'ny tafikany. Ny etsakilany maty ny anoanana, ny aretina, ny firenena andalam-pandrosoana izay tsy manana alalana mitazona na mamokatra fitaovam-piadiana dia politika tsotra no angalana ny taniny, ny arenany, satria mbola voatazona amin'ny trosa meo am-papana izay mitombo foana izany firenena izany. Ny firenena iray ihany no mibaiko ireo rehetra ireo nefa. Nanomboka nahazoana ireo tandrefana ny fahaizana nanamboatra fitaovam-piadiana dia izay mandresy foana no manoratra ny tantara farany, ary izy manana ny hery sy manana ny teny farany izay tenenina. Milaza ny maro mpanaraka vaovao fa ho avy ny ady fahatelo izay efa ao anatiny isika, ary efa ela isika nitavitra tao anatin'izay ady fahatelo izay. Ny sasany miteny firenena masina ny jiosy tsy ho resy mandrakizay. Na dia efa mba maromaro ihany ny ranty izay navoakako teto, mbola maro ny matory, maro ny milaza azy mahara-baovao, mahafantatra ny tantara saingy tantara diso sy namboarina amin'izay tsy havana azy mba hinoanao mamaky sy miainy fotsiny ihany ireo tantara sy fianarana nomenanao ireo. Ireo rehetra hitanao ireo dia programa efa voaomana, efa ela, ary tsy ireo elita no manatanteraka azy fa ianao mijery azy sy mihaino azy isan'andro. Eny, ianao no manatanteraka an'io fa ny elita manoro sy mizara aminao fotsiny. Sarotra amin'olona matory ara-panay no hatakatra ity zavatra ho resahiko an'io ity satria zavatra tsy ho hitanao ivoaka ao amin'ny hainao manjery, ao amin'ny fahita lavitra mihitsiny no zaraiko aminao an'io. Ny olombelona manatanteraka ny kaoho ho an'ny olombelona ihany. Azavaiko tsara, farany izay tsotra indrindra mba azahoanao azy. Ny antony anazavako ity dia mba andinianao tena ivoahanao ao anatin'ny système, ao anatin'ny matrice, arakaraka ny mampihena ny olona manaraka io système io no mahalefy ny herin'ireo, satria ady spirituel no misy, ary izany ady spirituel zany no maniraka ny vatana fizika ifandramatra. Manafaingana ny zavatra rehetra ny elita ankehitriny. Tafiditra ao anatiny rahona matevy feno tahotra tanteraka ny olombelona eto an-tany. Tafiditra ao anatin'ny fisafotofotoana, tabataba, tebiteby, tahotra. Tsy misy zavatra tonga ho azy nefa namorona sy nanomana ny zavatra rehetra. Voarindra tsara daholo ireo zava-mitranga rehetra iainantsika ireo. Tsy hitany masontsika ireo, saingy ho sarotra aminao ny hino hoe illusion fotsiny ireo projection mentale fotsiny ihany ireo. Dia izay tiany ireo système ireo ekenao no hitanao, hitany masonao. Toy ny ao anatin'ny jeu vidéo isika eto an-tany. Isika no milalao ao anatiny, ary ireo elita manamboatra ny programa no mamorona ny programa ho lalaovintsika. Izay ny réalité, ary ianao no milalao sy manatanteraka ireo programa izay omaniny ny système inoanao sy lalaovinao ireo.
Ireo korotana sarinady rehetra ireo dia ifehezana ny olombelona hanomanana ny olombelona amin'ny tanjona izay fanomanana efa ela. Fenoana ady sy korontana maneran-tany dia mba hipoirany mpanavotra izay milaza azy hoa hero. Tonga eo ny hero dia izay ataony sy amehezan'ny olombelona dia tsy maintsy manaiky ny olona rehetra. Mihevitra ianao fa manam-pahaizana, tsy manabe anao ny sekoly fa manomana anao amin'ny asa izay efa nomaniny hataonao aoriana. Ny sistema mamorona script ny horonan-tsary ho lalaovinao aoriana. Nampianariny hakatoy ianao fa tsy eritreritra ampiasa ny sainao satria ny onde angovo elektromagnetika izay mibaiko ny ati-dohanao ireo angovo miparitaka ao anatin'ny habakabaka ao anatin'ny atmosfera izay aparitaka izy ireo dia mibaiko ny ati-dohanao. Mety ilaza ianao fa tsy marina izany, zavatra tsy mitombona izany. Omeko ohatra maromaro ianao. Mijery horonan-tsary ianao arakaraka ny horonan-tsary jerevanao ny fandrosoanao na ny fiemora ny fiainanao sy ny fiovan'ny toetranao. Milaza azy mihevitra ianao fa horonan-tsary fotsiny ihany io fa tsy marina. Diso nefa ianao mihevitra izany fa dia ianao no mamelona iray horonan-tsary jerevanao iny ho fahamarinana amin'ny fiainanao. Raha mijery horonan-tsary fantrany ianao, fisarahany ianao, fijaliana ara-panambadiana ianao, fijaliana ara-piainana ianao, fampirafesana lava ianao dia izay no mianjady amin'ny fiainanao. Raha mijery horonan-tsary mpanankarena ianao, piady dia mitovy amin'izay ihany koa ny fiainanao satria ny subconscientanao no mitahiry ilay zavatra jerevanao ka miaina iny zavatra jerevanao sy renao iny ianao amin'ny fiainanao andavanandro. Ny toetra, ny fomba fiakanjo sy ny tariny dia mandeha ho azy. Hainao moa ny atao hoe visualisation na manifestation. Raha tsy hainao zany dia ianao mijery manaraka vaovao io, dokam-barotra, horonan-tsary, mahay nitony ny hira tsy anjery ianao, manao ny visualisation ianao, mijery ireo zavatra jerenao ireo ianao sy miaino ireo ary mifantoka lohatra ao ianao ka izay no famoronana amin'ny fiainanao. Manifestation collective ny anaran'izay. Faharoa, misy ny mijery sy mpanaraka fandarana eny amin'ny réseaux sociaux ireny dia misy ireo horonan-tsary na dessin animé izay milaza faminaniana izay mihitsy no filazan'ny maro azy. Raisiko ohatra ny dessin animé ny Simpson satria iny ny tena fantatry ny maro. Izay zavatra mitrango ao dia tanteraka daholo. Ny dessin animé nojerevanao tamin'ny taona 2000 dia tanteraka amin'ny taona 2010. Toy izany ihany koa ny film science fiction sy ny tariny. Mihevitra ny maro hoe tena mahay ny vazaha. Taminany ny vazaha tsy izy no mahay fa script efa nomaniny ireny. Araka ny noteneniko tery am-boalohany fa ianao no mpanatanteraka ireo dia ianao manatanteraka azy, materialiser-n'ireo. Misy ny taratasy ny Illuminati. Tamin'ny taona 1999 Steve Jackson dia namorona kilalao mitondra ny anarana hoe Illuminati New World Order na Illuminati Nouvel Ordre Mondial. Toy ny karta beloty ireny ilay karta sy ny fomba filalaovana azy ireo. 5. Ny zavatra misoratra ao dia zava-doza. Ny lalao dia momba ny fampivoarana sy fanamafisana rafitra fahefana izay ahafahanao mifehy amin'izao tontolo izao amin'ny anaran'ny lamina no fidinao tao anatin'ilay karatra izay voafidinao. Tsara aloha ny ahafantaranao fa ireo firenena matanjaka rehetra hitanao miady na manao sarinady ireo dia mifandray daholo ary samy ao anatin'ny groupe iray milalao ity kilalao ny taratasy ny Illuminati ity daholo. Ny tanjona amin'izany lalao izany dia ny fanodikidinana fiarahamonina, famoronana loza amin'ny firenena mpifanandrina aminy ao anatin'ilay lalao izay lalaoviny ary famoronana sy fampiasana daroka apokaliptika amin'ny mpifanindrana aminy. Ireto misy karta asehoko anao ireto. Mivoaka fahitalavitra ireo karta ireo rehefa misy karta iray voafidiny maro ka ny groupe Bilderberg no miandraikitra manaparitaka izany amin'ny alalan'ny vaovao, dokam-barotra, horonan-tsary, dessin animé ary ireo zavatra jerevan'olona marobe ireo ka ireo olombelona mijery izany no manifester, materialiser azy, manatanteraka ilay izy satria araka no teneniko dia ady ara-panahy izy ity guerre spirituelle, izany hoe énergie no miasa ao
Karakaraka ny fanomezan'olona, fanomezanao, ny enerzianao ilay zavatra jerenao anatin'ny écran iny no manatanteraka azy. Tadidio fa isika dia energia. Isika dia interconnecté daholo. Ka izay hirohonany enerziny maro no manatanteraka izay zavatra rehetra andehanany reny enerzian'ny olona reny amin'ny maha interconnecté antsika rehetra. Ity ny taratasy ny Illuminati na ny Earthquake Projector. Fiantsoana azy. Ny Earthquake Projector dia i projet ARPA no anisany milalao azy ity. Izy ireo no mpanaparitaka ireo onja, mpanatanteraka ireo horohorontany, tondra-drano, tsunami, fibakohany any atidohanao amin'ny alalan'ny onja. Ity projet ARPA ity dia ny Pentagone no mamelona azy. Ity indray ny karta iray dia Rewriting History. Izany hoe fanoratana ny tantara. Ity dia manaseho ireo ady rehetra ireo ka izay mandresy no manoratra ny tantara amin'izay tiavany azy. Izany midika fa ireo tantara nampianarina antsika tany ampianarana dia diso daholo. Ny daty rehetra dia novaina ary afenina ny tena marina. Ity kosa indray dia karta iray ity izay misoratra hoe population réduction dia natao ho an'ireo olona diso ambany onja loatra na negativa loatra, tsy mivoatra ny sainy sy ny fanainy. Miteraka maro ka manahirana azy ireo dia ireo firenena mahantra no lasibatra sy olona mpisotro ronono sy ireo olona ambany onja loatra amin'ny firenena mandroso. Manintona azy ireo kosa ny olona manan-tsaina sy olona ambony energia na ambony angovo, izany hoe manana ny energia pozitiva, mba hisitoman'izy ireny andian'olona ireny ho any aminy. Vonoiny ilay olona avy eo ary ataony clone na cloneny alony amin'ona azy afindra ny ADN. Toy ireo ankamarozan'ireo mpitondra rehetra ireo izay clone daholo fa tsy olona authentique na olona marina. Mino ilay zavatra dia somary hoe miteniteny foana ilay olona zavatra tsy marina, dia averiko indray fa ny marina dia eritreretin'ny olona izay matoram-panahy ho diso. Mivadika fomba fieritreretan'ireny olona ireny ary fomba fijerin'izy ireny. Ny marina disoiny ary ny zavatra diso no amarininy. Ity karta iray ity misoratra hoe terrorist nuke izay midika hoe nucléaire. Ny teny hoe nuke dia fanafoezana teny anglisy ny hoe nucléaire, izany hoe ny darka nucléaire no resaina eto anatin'izy ity. Ity karta iray ity izay misoratra hoe câble TV izay mpilalao miaraka amin'izy ireo ka ny anjaran'ireo dia manaparitaka ireo karta, ireo antsary amin'ny alalan'ny vaovao, dessin animé, dokam-barotra, hira izay ireo mpihira membre ny Illuminati no miandraikitra azy amin'ny alalan'ireo tononkira izay aparitaka izy ireo. Alefa amin'ny alalan'ny message subliminal ny ankamarozan'izy ireo ka ny subconscient no mahafantatra sy mahita izany fa tsy ny masonao ary tsy ny sainao. Mahita ireo haingo sy loko marevaka be ianao dia hypnotisé miaraka amin'ireo tononkira feno hafatra miafina dia tsy mahafantatra na inona fa manatanteraka fotsiny toy ny robot na marionnette. Ity karta iray censorship izay mampianatra anao tsy hiteny, tsy hanokatra ny vavanao, tsy hikaroka fa manaraka fotsiny ihany. Anisan'ny famerimberenany tsy fisian'ny liberté d'expression izay efa iainan'ny malagasy. Aza adino fa ny izao tontolo izao mahatonga azy nouvel ordre mondial dia ny monde no miaina. So mihevitra ianao hoe any Madagasikara ka tsy anisan'izay mpilalao ao anatin'io kilalao io dia anisan'ny malagasy. Ny rehetra eto ambonin'ny tany. Na dia mihevitra ianao hoe voan'ny fandrekerekena, tsy mampiasa fandrekerekena aminao mihitsy ireo fa ianao no manaiky izay rehetra. Ianao manaiky izany rehetra izany avy amin'ny alalan'ny fanarahanao ireo zavatra ambany onja izay jerevanao ao amin'ny fahitalavitra, ireo film jerevanao ireo hira henonao ireo dessin animé jerevanao ny zanakao ireo. Ity karta iray ity indray no voafidy taona vitsivitsy zay ka ity no iainantsika ankehitriny dia ny nouvel ordre mondial. Manafaingana izany amin'ny rehetra izy ireo ankehitriny satria efa voaomana taloha be daholo ireo anisany nampiasa sy namparitaka ireo karta ireo amin'ny alalan'ny dessin animé dia ny Simpson. Ny ankamarozany dia Simpson satria no izy somary
afenina ao anatin'ny hatsikana mampiome dia maro ny mpijery sy mpanarika azy ka aingana be ny fanatanterahana matérialisation ilay zavatra tian'izy ireo tanterahina. Ity karta iray ity indray ny nuclear accidents dia io zava-misy ankehitriny io amin'ny atin'ny Iran sy Israel, Russie, Pakistan io mirona any daholo ny rehetra. Misy mihitsy ny groupin'olona maromaro manao filokana hoe iza no anapoaka bomba voalohany. Mamelona sy manatanteraka an'ireo ny mpanara-baovao rehetra ary milalao ao anatin'ny jeux vidéo izay fonon'izy ireo. Ny olombelona misafiritaka, izy ireo mijery amin'ny écran géant ao anatin'ny bunker izay efa misy azy ireo izay efa nomaniny efa ela iarovany fianakaviany rehefa mitranga ny fipoahana bomba chimique. Mitazana izy ireo misotro champagne. Isika mamelona nofonofon'izy ireo. Tanteraka izay tian'izy ireo atao satria zareo ny système. Misy forisan-datin'ny olombelona dia mbola matory ara-panay daholo ka mitombona raha mora amin'izy ireo ny manatanteraka izay tiany. Ianareo marobe mijery dessin animé ny Simpson na iny no manome énergie, manome aina sy mamorona micréer ilay zavatra ho tanterahina. Manifestation collective ny anaran'izany. Mora dia mora nefany ary tena mora ny mivoaka ao anatin'io système io raha tena te hiala ao ianao. Hitanao kosa ngamba fa mirona any amin'ny zavatra miiba negativa daholo ankamaroan'ny olona. Ny gasy no raisiko ohatra satria tsika malagasy. Ny zavatra mampianatra ny malagasy dia tsy tiany. Ny zavatra mampianatra azy, hanafitra azy tsy dia manaitra ny olona fa zavatra ratsy, negatif, feno tahotra, fankahalana, manome arafesina ny sainy fa tsy mampisokatra ny sainy no mahatalanjona azy sy tiany. Variana manaraka ny vaovao niady an'i Israel sy Iran daholo manome énergie ny lalao izay ataon'ireo groupin'olona ireo ny mpanara-baovao. Varianao dia hadino ny tanteraka ny maha izy azy, hadino ny tena ny fanainy, ny fifandraisana amin'ny fanainy, fa zavatra manimba azy, manome tahotra azy no mahavariana azy. Ka ao ianao anatin'ny système, anisan'ny pion izay milalao ao anatin'ny jeux vidéo ireo izay ataon'ireo elita ireo ianao. Ho sarotra aminao ny ho tafavoaka tao raha mbola izany ny fomba fisainanao. Raha tokony amorona ny fiainanao manokana ianao, ny ho avinao manokana ianao dia lasa mianatra ny tian'izy ireo ho hainao sy anaranao izay fianarana no safidian'izy ireo nampidirina eo an-tsainao. Avy eo ianao miasa amin'ny asa no safidian'izy ireo ataonao. Miasa aminy ianao, mety faly ianao fa mandray karama lehibe nefa raha mpitso ianao dia afaka soloy, afaka voaroaka roahiny amin'ny asanao. Toy ny manolo lamba maloto ny ataon'izy ireo satria milalao fotsiny ianao no ao. Raha toa kosa ianao ka mamorona, mianatra amin'ny alalanao, mifandray amin'ny fanainao, dia ny zavatra forononao dia anao irery ihany, tsy afaka alaina eny aminao iny satria anao no namorona an'iny. Mifandray aminao ianao dia voaharo satria ianao ihany no mamorona piaro, énergie angovo, miabo. Anao ihany mamorona bouclier énergétique izay miaro anao ka hainy fanainao, mampisitaka anao raha misy loza hanantona anao. Manome fotoana anao indray amin'ny manaraka. Veloma.